Manatanteraka atrikasa mandritra ny roa andro ny Croix Rouge malagasy eto Morondava izay atao amin'ny Vespitsa Hotel. Izany moa dia tena ampahafantarana ny vokatry ny fanadihadiana izay nataon'izy ireo tao anatin'ny fokontany enina izay sahan'ny Croix Rouge malagasy. Ary ao anatin'izao tetikasa izao dia avadika ho asa ireo tahirikevitra azo nandritra ny fanadihadiana tao anatin'ireo fokontany enina ireo. Zavatra horesahana eto dia fanazavana sy ny atsipiriana ny vokatry ny fanadihadiana izay mahakasika ny fiomanana na ny fiatrehana mialoha ny loza voajanahary izay natao ny fokon'olona eo anivon'ny fokontany misy azy tsirairay arakaraka ny loza voajanahary izay miseho matetika eny amin'ny fokontany misy azy. Ao ny aty Morondava moa zany dia miseho matetika isatorana mihitsy ny rivo-doza sy ny toba-drano. Dia izay zany no natao fanadihadiana dia atolotra an'ireto atao hoe mpisehatra eto anivon'ny faritra, ao ny avy ao amin'ny région, ny avy ao préfecture, ny avy ao amin'ny BNJC, ny avy ao amin'ny commune, ny safanjara fanjakana, ny société civile, ny ONG sy ny fikambanana ary indrindra ny ao amin'ny fokotany izay nanaovana an'ilay fanadihadiana. Tsy adino koa moa nareo mpanao gazety izay voromaro eto. Izay no ifampizarana ary tsy vitan'ny fampizarana fotsiny fa mitady atao hoe sosokevitra na solution ahafahana manatsara an'ilay fanadihadiana satria io fanadihadiana zany dia hivadika asa tonga dia eny an-toerana no vokatry an'ireny fanadihadiana fa tsy fanadihadiana atao anaty boky fotsiny. Izay zany no antony nanaovana an'izao atrikasa roa andro zao androany 14 février sy ny rapitry 15 février 2025 mba ahafahana zany manana atao hoe tatotan-kevitra ahafahana miasa, ahafahana mandray fanapahan-kevitra eny anivon'ny fokontany tsirairay izay nanaovana fanadihadiana.